tsy nanana safidy ankoatra ny nanao alabato tamin'ny famoahana ordonnance sy ny fampiasana ny miaramila ifidy ny filohan-drajoelina mba hampandaniana ny kandidam-panjakana ka hitazomany ny fahefana hoy ny lehibe ny mpanohitra eo anivony anteny miram-pirenena sy teny Irandrena Soloniaiko androany. Tsy ara-dalàna hoy izy iny lisam-pifidianana izay nampiasaina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina teo iny ary tompona ndraikitra feno amin'izany ihany koa ny CENI ijoro anohitra ny fifidianana iny hatramin'ny farany araka izany ny fanoherana hoy ihany sy teny Irandrena Soloniaiko izay niantso ny mpanohitra ihany koa anambatra ny hery satria tsy anaiky ihany koa hoy izy ny filohan-drajoelina etsy ankilany. Miendrika zavatra tsy masy Andra Besotra. Tsy mijanona eo amin'ny fampiasana ny tafika sy ny zandary ary ny polisy ho herim-pamoretana fotsiny intsony izao fitondram-panjakana izao fa mampiasa ihany koa an'ireo mpitandro ny filaminana ireo amin'ny resaka fifidianana ho lehibe ny mpanohitra ao amin'ny anteny miram-pirenena sy teny Irandrena Soloniaiko. Manohitra tanteraka ny fifidianana kominaly sy munisipaly farany teo iny araka izany ny fanoherana hoy sy teny Irandrena Soloniaiko. Le processus mihitsy ny toerinay tsy izy intsony raha nome ohatra fotsiny aho hoe ny miaramila ny miaramila natao hery hamoretana ny vahoaka manohitra an'izao fitondrana zao na ny vahoaka tsy faly amin'ny zavatra hitany iainana amin'izao fotoana izao fa tsy zany intsony ny ampiasain'ny miaramila ane ampiasain'ny polisy ampiasaina ny zandary fa lasa ampiasaina koa izy amin'ny resaka fifidianana. Ankoatra ny fifidianana ny vaton'ny mpifidy dia nandika lalàna ihany koa ny filohan-drajoelina nanohana hampahibe maso ny kandidam-panjakana hoy sy teny Irandrena Soloniaiko. Ny vidiny ngay rajoelina tamin'ny volam-pamatsy vola ny vahoaka malagasy hifidy ny olona izay tohanana zany. Tsy mety raha ny lalàna ianao filoham-pirenena no miteny manohana candidat. Tsy azo atao izany. Zay tenena koa le processus mihitsy no diso. Efa tsy manana safidy afa-tsy reny fandika-dalàna namoaka ordonnance sy nampiasa ny miaramila ifidy reny nefa ny filohan-drajoelina mba hampandaniana ny kandidam-panjakana rehetra hoy sy teny Irandrena Soloniaiko. Tsy manana soa intsony ingay rajoelina. Fantany tanteraka mihitsiny fa tsy ho lany mihitsy ny candidat na teto Antananarivo na tany amin'ny faritra raha nandeha ara-dalàna le fifidianana. Zay nahatonga aningay rajoelina hoe hitazomana azy eo amin'ny fitondrana de tsy maintsy nanao an'ireny zavatra ireny ingay rajoelina nandeha nampiasa ny miaramila nampiasa ny président Fokontany. Tsy ara-dalàna araka izany ny fifidianana ben'ny tanàna iny ary tompona andraikitra amin'izany ny CENI hoy ity lehibe ny mpanohitra ao amin'ny anteny miram-pirenena ity. Fa za sy teny Irandrena Soloniaiko de miteny androany tsy ara-dalàna iny lisam-pifidianana ninona zavatra ho lazainy tsy afaka miala ny CENI tsy ao io lista nataon'ny CENI io. Anohitra ny fifidianana iny hatramin'ny farany araka izany ny fanoherana hoy sy teny Irandrena Soloniaiko. Io de ho toherinay hatramin'ny farany. Fantatray ary fantapoko fantam-pirenena fa tsy anaiky an'izany koa ingay rajoelina fa izahay kosa de tsy anaiky de ho toherinay hatramin'ny farany io satria simba le firenena. Ny antso ny mpanohitra rehetra hanambatra ny hery araka izany ty lehibe ny mpanohitra ao amin'ny anteny miram-pirenena ity. Teo izahay nanao inona moa ty samby nitsapany hery nandeha samby tamin'ny antokony fa fantatra kosa fa tsy vitan'olona ray tsy vitana antoko ray tsy vitana vovonana ray ny fanoherana ty fitondrany ty de za de mbola miantso ary miangavy ny mpanohitra rehetra mba hivondrona iray anambatra hery. Ny kandida ny vovonana Irmara avokoa moa no mitarika amin'ireo renivohim-paritany 5 amin'ny 9 manerana ny Madagasikara raha ny firoana ambokatra farany navoaka ny CENI ny zoma 13 Desambra lasa teo.